Mijanona ho 500 ariary ny vidin'ny mofo iray eny amin'ny mpivarotra rehetra eto Mahajanga manomboka izao. Raha 700 sy 400 ariary kosa no akan'izy ireo izany eny amin'ny tranombarotra mpanamboatra sy mpamokatra mofo. Notazomina amin'io aloha hatramin'ny faran'ny volana febroary ho avy io. Ireo no tapaka tamin'ny fivoriana natao Malalarby 20 janoary 2024 teto amin'ny efitrano malalaka eny Lapan'ny tanàna. Niarahan'ny mpandraharaha, mpamokatra mofo na ireo mpamongady sy ireo mpivarotra mpaninjara eny amin'ny bazary eto Mahajanga notron'ny tambazotra mpiarony zony mpanjifa sy ny tale-kabinetra ny commune. Nafana ny adihevitra teto ny amin'ny fitadiavam-bahaolana ny amin'ny marimaritra iraisana teo amin'ny rotota dian'ny mpamongady sy ny mpaninjara. Tapakanay zany eo amin'ny 2400 2300 ny en gros et 2500 ny détail. Zay zany marimaritra iraisana zany jusqu'à mois de février zany fin février no mijery solution zay mety mikarana vidin'mofo. Fangatahan'ireo mpiarony zony mpanjifa mba tsy amin'izao asara izao no ampiakarana ny vidin'ny mofo ho fitsinjovana manokana amin'ny vahoaka. Manomboka zao zany zareo rehefa mpiakatra mofo dia manaraka ny procédure ny atao hoe procédure zany manatonany any amin'ny direction de commerce zareo mametraka ny fangatahany zareo mpiakatra an'le mofo miaraka amin'le hoe satria niakatra ny farine sy ny pitsopitsony rehetrarehetra dia manao demande any zareo dia manaiky zany ny any amin'ny commerce dia mampiakatra zareo ary tsy maintsy milaza 15 jours 10 andro alohany ampiakarana anazy. Koa moa zany anampy andry zareo any amin'ny fijerena any fanjakana fohy be mahakasika ny tokony fidinany lafarina na mahakasika ny subvention satria talohan'ny fanjakana nisy fanomezana subvention mahakasika ny lafarina zay mahatonga le mofo tsy niakatra ka hiditra amin'izay procédure zay zay amin'ny tambazotra miaro ny zony mpanjifa satria zay tsy afaka ny aneriny andany sy ny ankilany fa mijanona eo amin'ny ampovoany. Noho ny fiakaran'ny lafarina sy ny olana sedrain'izy ireo amin'ny fahatapahan'ny jiro no antony nampiakatra ny vidin'ny mofo ho ihany ireo mpandraharaha ka miditra trosa izy ireo. Amin'ny zavatra mivoatra tao miaraka tamin'ilay zona mpanjifa nay loatra eto nikenay satria efa zay nefa nangataka an'io ary ny angavindreo mba hitady ny marimaritra fa zay marimaritra zay manaiky fa raha ohatra ka amin'ny fotoanan'le hoe mijery hoe niakatra lafarina sy niakatra lafarina ka hoe tena niakatra ny lafarina dia manaiky zay hoe ampiakarindreo moa fa sy kosa marimaritra fa zakan'le mpanjifa. Naharitra ora maromaro teto ny fivoriana nanomboka tamin'ny 3 ora ka hatramin'ny 5 ora mahery. Marina fa ny tranombarotra mpamokatra mofo iray dia mety mahalany 4 gono eo amin'ny lafarina isanandro ary ny mofo iray kosa dia milanja amin'ny 500 grama ka hatramin'ny 10 grama eo.